Fifaliana mandrakariva no iarako aminareo amin'ity andro fahatelo ity satria tsika fa Andriamanitra dia fitiavana. Tia ny raha itoy izany fanehoantsika ny fitiavantsika azy izany. Melohan'izay nefa melohana hanoisantsika ny tian'Andriamanitra androany dia ndetsika iaraka hivavaka tompo. Andinika ny teninao indray izahay, mamindrafo aminay mamelany elokay. Aoka ny fanahy masinao mpitoetra ny teninao anatinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andro fahatelo androany dia hoe miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny heriko rehetra. Zay ny tenen'i Jesosy, amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ny sainao rehetra. Androany zany dia ny heriko rehetra. Tena hoe miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny heriko rehetra. Ny hery amin'ny teny jiosy izy io, amin'ny teny hebreo dia hoe meod. Ary amin'ny teny grika izy io, amin'ny teny anglisy dia hoe strength. Tanjaka, ny heriko. Io fanehona tanjaka hoe mahery, matanjaka. Miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny heriko, amin'ny tanjako rehetra. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana. Ampiasainao ho an'iza reny ny herinao? Ny herim-batana zany tenentsika io, herim-batana tena hoe force, tena force, strength. Ampiasanao an'Andriamanitra ve sa ampiasanao any Satana? Dia io herim-batanao iza no mifehy azy? Iza no hery manosika azy hanao zavatra? Moa ve avy amin'Andriamanitra sa avy amin'ny hery hafa na avy amin'ny hery avy amin'ny ratsy? Fandinina mipetraka daholo zany. Ny bokin'ny Deutéronomie nefa dia mampitandrina antsika mafy. Ao amin'ny Deutéronomie 9:7-7 izy manaran'i Jesosy manao hoe Deutéronomie 9:7-7. Ary andrao ianao anao anaka-po hoe ny tanjako sy ny heriko, ny herin'ny tanako no nahazoko izao harena izao. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy nanome anao hery havory harena. Avy amin'izao izy ny hery hamoritsika zavatra eo, hiasantsika, hitadiavantsika vola, hitadiavantsika hivelomantsika. Avy aiza ny manome an'izany? Tadidiosy fa Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, tsarovy fa Jehovah Andriamanitra no manome an'izany. Ianao mato manao hoe matanjaka sao, matanjaka, tena matanjaka sa matanjaka indrindra. Iza ka ny nanomenao? Iza ny nanamboatra an'iny? Ianao va? Andriamanitra no nanamboatra an'iny. Ianao ny azakazaka fotsiny, ianao ny eskezika fotsiny, ianao nanao bodybuilding, manamboatra an'izay. Ianao nanao fanatanjahantena fotsiny, fa Andriamanitra no manome hery anao. Andriamanitra nampisy rivotra, Andriamanitra nampisy sakafo, Andriamanitra nampisy ny masoandro. Azahoanao forme, azahoanao toe-batana tsara. Alavisana-tsaina raha ianao mirehareha hoe izao nahatonga an'izao. Tsy asian'Andriamanitra masoandro mandritra ny 3 andro, tsy asian'Andriamanitra rivotra mandritra ny adiny 2. Ho aiza no hisy ianao raha mirehareha ianao? Eto nefa hozy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka antsika hiantoraka amin'Andriamanitra amin'ny herintsika rehetra. Ny idealy zany dia zao hoe aoka hery avy amin'Andriamanitra, aoka lay avy amin'Andriamanitra no Andriamanitra no hifehy sy hitomboa ny herim-batanao. Herim-batantsika aoka ho avy amin'Andriamanitra, fa tsy avy amin'ny firiarehantsika ho sanatria resaka. Tadidio anie fa i Jesosy anie dia nitombo arak'izany koa e. Ao amin'ny bokin'ny Lioka 2:2-5 dia izy hoe Jesosy nitombo saina sy tena. Itanareo zay, nitombo saina sy tena sady nandroso fitieta amin'Andriamanitra sy ny olona. Ao anatin'ny fitomboana ara-dalàna zany ny fitomboana amin'ny tena, amin'ny herim-batana, amin'ny fahasalamana ara-batana. Ka raha manontany amin'izay zany tsika hoe inona zany zao hoe miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny heriko rehetra zany?
de zao andeha tsika hanaraka hankato azy am'ireo fitsipika ara-pahasalamana ireo. Fa raha tsy zay tsy ho azo fahasalamana misy tsika, tsy azo hery tsika. Raha ohatra ozy izy manam-pahaizana hoe misy manam-pahaizana manao manam-pahaizana ny tenany zay manao an'izao hoe efa lafo loatra ny essence fa ao aminay eo be de be ny rano amin'ny bidon, aleo mba soloana rano ny essence ato fa eny amin'ny mpivarotra lasantsy etra fa lafo loatra ka. Andramo anie hoe manana tômôbila nareo de soloy rano ny essence ny gasoil ao, andramo. Hanahoana zany fiarakodianareo zany? Mety andeha tsara zany. Fa izao ny azo antoka de zao tsy andeha zany fiarakodia zany fa ho maty ara. Mety amboarina hatramin'ny motera aza satria tsy natao andeha rano ny fiarakodia. Tsy misy fahafinaretana ny fandehanana am'zany fiarakodia simba zany. Sahala am'izay ko raha Andriamanitra manao hoe ity ny essencenao zanako, izao no mahasalama anao, ity no mety aminao, ity no tsara ataonao anatin'ny vatanao, de zao araho re izany. Eto moa zany tsy vitatsika eto ny hitanisa hoe inona no azo ampidirinao amin'ny vatana, inona no tsy azo ampidirinao, fa afaka miverina tsika ao am-bokon'ny Levitikosy 1:10 afaka mijery tsika ny Deutéronomie 2:10, afaka mijery tsika any amin'ny bokon'ny Daniel ahoana ny sakafo na mahasalama ao amin'ny bokon'ny Daniel 1, 2. Dia ho hitatsika hoe kay ve zany tokoa no sitrapon'Andriamanitra. De zao hoe inona ary moa zany no tokony hiseho aminao, hiseho amin'ny vatatsika raha ohatra ka tena hoe miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny heritsika rehetra isika. Inona ny tokony hisy zany? Voalohany indrindra de ny fahasalamana, ny fitomboana hery, falifaly amin'ny hery ananatsika, ary tsy hoe hery tonga ho azy. Ny olona rehetra marary fa ianao itomady tsara, ny olona rehetra malemilemy fa ianao matanjaka tsara, de kojakojao ho salama, hatanjaka tsara ny vatanao, ary aoka ampiasana ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny Satana. Atao ho voninahitra Andriamanitra ny fahasalamana sy ny herim-batanao satria azy ianao. Zay zany, satria miantoraka aminy ianao, azy ianao, atao voninahiny ny fahasalamanao sy ho tanjakao. Fa aza ataonao voninahitra ao, atao fifaliana ho anao le izy, atao firavoravoana ho anao, fa Andriamanitra kosa no tompon'izany. Andriamanitra ny tompon'izany. Ozy ny voalaza amin'ny Korintianina 2:9-10 Korintianina 2:9-10 ahoana ary moa tsy fantanareo fa ny tenareo tempolo ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika, na de nanota isika dia mbola nividin'Andriamanitra tam'ilay rany zanan'ilay tokana. Olom-boavidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Aonka zany tsika ankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenatsika, ka tsy ampidirantsika izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hanaovantsika amin'ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny vatatsika sy ny herintsika io. Zay le hoe miantoraka amin'ny heriko rehetra. Ao amin'ny Romanina 12:20 de mbola mitenysiko amin'izany mangataka amareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo tena ho fanatitra velona, tsy hoe kory hoe ndetsika dia hamely lafo de eo tsika no hodorona eo, tsy zay mihitsy,
fa hoe an'Andriamanitra. Tsy tompony tenao sa fa an'Andriamanitra ianao, fanatitra masina, velona masina ho an'Andriamanitra anao, sitraka Andriamanitra. Dia fanompoam-panahy mety ataonareo zany. Aoka zany tsika anotra amin'ny tenantsika ho fanompoam-panahy. Ino moa le fanompoam-panahy eto? Ataony hazavany io ary ambanimbany hoe fanompoam-panahy mihina fanompoam-pivavahana. Aoka zany ny tenanao ho voninahitr'Andriamanitra, ka izay mahita anao de hoe tsara Andriamanitra satria salama tsara daholo isika rehetra. Tsara Andriamanitra, andehitsika hideran'Andriamanitra, andehitsika ho any am-piangonana hanao fanompoam-pivavahana satria tena fitiavana koa Andriamanitra, fitiavana tokoa izy nanome antsika an'izao fahasalamana izao. Raha tsisy fahasalamana, tsisy zavatra vita eo amin'ny fiainantsika ary tsy tomombana ny zavatra zay ataontsika satria tsy salama antsika. Noho izany dera voninahitra an'Andriamanitra satria omeny an'izany fahasalamana izany isika. Andehitsika hanao fanompoam-pivavahana, andehitsika deran'Andriamanitra, andehitsika hanatitra fanatitra ho an'Andriamanitra satria fitiavana izy nanome antsika an'izao hery ho antsika izao. De makany am-piangonana amin'ny mpianakavy, de mideran'Andriamanitra ny mpianakavy satria Andriamanitra no manomeny hery. Erin'Andriamanitra koa ianao hanapa-kevitra toy izany mba tena ho vonahiny ny fahasalamanao, ny herinao, ny herim-batanao, fa tsy ho voninahitra fifaliana ho anao izany, ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rehefa tonga ny andro fivavahana dia makanisa ny am-piangonana, mideran'Andriamanitra, aoka anao hamonjy fanompoam-pivavahana ho fiderana an'Andriamanitra. Ho azy rerany ny voninahitra ny dera sy ny haja satria tena tianao izy ary tiany ianao hiantoraka eo aminy amin'ny herinao rehetra. De hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, ankehitriny izahay dia olombelona mpaniasia nefa mbola notiavinao, olombelona andalovan'ny aretina sy ny zavatra maro samihafa eo amin'ny tenanay, kanefa mbola sitranonao, menao ny hery, menao ny fahasalamana ho anao rerany ny voninahitra tompo malala, ary hitohy homenao anahitrany izany fahasalamana sy fahatomombanana ara-batana izany. Koa ingane zay manomboka amin'izao, noho izany hery avy aminao izany, noho n'izany fiantoranay aminao amin'ny herinay rehetra izany, izahay ane hatsiaro anao isan'andro amin'ny fotoam-pivavahana, amin'ny famonjena reny fotoam-bavaka, amin'ny fanatanterahana vavaka fisaorana ho anao mandrakariva. Amboary ny fonay, amboary ny sainay, ary nindrindra meo anay tranzany fahasalamana zany, hiderana ianao, hanomponay ianao, ary nindrindra hanomezanay voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no angatana zany vavaka izay. Amen.